Naparitaka manerana ny nosy indrindra ny amin'ny tapany atsimon'ny nosy ireo andehan'ny faraiky amin'ny fitopolo nivoaka ho zandary zany mianatra raha izy reto ary nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany nandritry ny lanonana tanterahana tetsy amin'ny Toby Akadilalana izany fanapahan-kevitra izany nitsinjara tamina toerana maromaro ireto zandary ireto ary afahana ihany koa mifeny tsy fandriampahalemana no antony zany. Any amin'ny faritra atsimo no betsaka nalefa hiasan'ireo zandary mianatra raha andian'ny faraiky amin'ny fitopolo nivoaka tamin'ny farany taona lasa teo entina namafisana ny ady atao amin'ny tsy fandriampahalemana ny toerana. Ankoatra ny fiofanana folo volana nataon'izy ireo tany Ambositra dia misy ihany koa ny fampianarana asa omena ireo zandary mianatra raha ireo isaky ny renivohim-paritany miisa enina mba hampitomboana ny fahavononan'ireo zandary asa sy isorohana ny lesoka sy ny tsy fahombiazana amin'ny fanatanterahana iraka ka mahalavo ny zandary matetika. Ireo zandary stagiaire amin'ny affectevana any amin'ireo sergent-nareo dia manaraka ny zoro fifanana zao daholo mba ho tena vonona hiasa amin'izay zany zareo rehefa mivoaka avy tany amin'ny sekoly. Ka izay zavatra zay dia efa raketina mihitsy zany manomboka zao fara mivoaka avy any amin'ny sekoly izy tsy tonga dia mandeha any amin'ny poste iasany fa tsy maintsy mandalo amin'ny aguerrissement io zay vao tena miasa. Dia ny tanjona zany dia hoe ametraka ilay fandriampahalemana sy filaminana any amin'ny toeram-piasana izy ireo rehetrarehetra. Nanamafy ny General Florent fa ho fanamafisana ny fandriampahalemana manerana ny nosy dia naparitaka ny Sinontonjaraina tamin'ny toerana maro ireo zandary mpianatra raha ireo ka manodidina ny Ronjatisa no anjara ny faritra Analamanga, Vakinakaratra, Bongolava ary Tasy. Atao misy zany mba ahafahan'ireny zandary tsireny miasa avy hatrany dia any amin'ny toerana ataontsika hoe tena misy ny tsy fandriampahalemana no asiana azy ireny. Raha ho ana Tananarivo Analamanga zany dia manodidina Tananarivo izay hitantsika hoe ohatrany hoe Andoran'ny Fotsy sy namandreny zany ireny no amafisina. Antsomandidy moa dia any amin'ny faritra Mena fahafaritana teo dia amafisy zany izy ireny. Ary tsy vitanao mafisina ihany fa isy foana le fampianarana mitoy zany. Lanonana efatra be izao no tanterahana tetsy amin'ny Toby Gendarmerie-pirenena Akadilalana androany dia ny fanolorana ny fanion ho an'ny commande ny compagnie gendarmerie Antananarivo renivohitra nandray fahefana commandant Andriamizana izay nisolo ny commandant Randriamahery Faniry. Faharoa ny fanolorana écusson de bras amin'ny CGN tanàna ny zandary mpianatra raha ny andiany faraiky amin'ny fitopolo. Nisy ihany koa ny fanaovam-beloma ny zandary manamboninahitra sy zandary manamboninahitra lefitra misy avaly misotro ronono tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny volana Martsa 2024 izao. Ankoatra izay dia nitokanana androany ny foto-drafitr'asa vaovao dia ny place d'armes sy ny magasin d'armes ao amin'ny CIRGN.